Kora FM manolotra anao mandritra herinandro ity. Misterin'ilay boky maintin'ny aiza. Nosoratany asin'ny gasikaran-drian'ny aina. Oloravaka Arliva, nofy, lairakotarosoa, soma amin'ny rima no anome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Andro faharoa. Aiza ty ry bosy e? Manda marina dia ao anaty. Ohatra ohatrany tsy eo mihitsy ianao zany e. Misy problème nga? Tena ohatrany tsy salama ilay tsy mitady hotratrany-tazo. Aiza koa makany amin'ny dokotera e. Ndeha mihira aloha. Ka tsy maintsy izay ihany moa no atao rehefa tsy mijanona ao anatin'ny ora roa zany ko. Nefa ny ity dia tena normal tsara mivoaka ny trano. Professeur dia tena marina zany. Mety ilay voadaniko masoandro be tao anaty embouteillage angamba ilay tsy. Ono fa ialanga be asa be ka manina raha mipetraka makaina kely aloha. Tsy dia be izy ato ka. Anao izay vehan'ity rapport ity fotsiny dia mandefa azy any ambony any dia izay. Aza mikropaka fa tsisy mahita sy maheno akoatra an'lahy eto. Tsangana dia eto ilay boky fa misy tantara tokony soratan'lahy amin'izao ora sy fotoana izao. Aza mamaly fa ndrola izay ny olo adaly io lahy. Zay avy arao mba hikatry ny amin'ny rena fa efatra tsika. Any ilay tantara ny tokony soratana. Aiza mihainao ve lahy? Olitiry bainina. Ohatray aro azy ala zany e. Say vao mijany io ilay rehefa tsisy idirany ihany. Andeha haka-rivotra kely aloha dia tsy. Tera mba alefaso kely io mailo io aloha azafady. Inona ry mahazo an'iny mbany iny fa ohatrany tsy tompony tena zany izy. Mety misy zavatra mampiasa saina azy nga mahafatsy tiany zaraina amiko. Aleo le fitiasana ity fa tsy lozako miasa loha amin'ny olan'ny olona eto fotsiny. Eo amin'io sezio lahy mipetraka. Ty izay zavatra lazaiko ny soratana fa arak'izay ny zavatra iseho eto. Tsy azoko. Le zavatra iseho anie zany ka efa hainao e. Dia maninona mbola ho soratako ihany? Hitala ao amin'ny teny sy ny soratra dia misy fanahy sy aina. Tsy velona nefa izy raha tsy adika azy vakiana avy eo. Dia izay lazainao zany no soratako. Zay mihitsy. Voalohany aloha soratany dadiny andro anio dia sy ora. Fa raha tsy ampiana an'izany e. Ka ahoana ary ny ahalalana fotoana antrangany tantara raha tsy asiana dady sy ora. Tsy tantara ao anaty baiboly angely ty soratany. Dia izao ataoviny mihoatra 10 minitra ny ora soratany lahy. Manoratra ve lahy zany e? Ampiasaiko ny heriko sy ny fahaizako angely raha midaromaroma eo e. Bodila ihany ny ora voatendry. Fa fahaizanao inona zany? Azoko fantarina. Zay ny teny lahy. Ndraso fa asehoko sady ampiariko ary. Somary mpanjiny kely aloha ary. Oay marina. Tomeny izy tselatra ny voaka masony izy fa tena ndray an'ilay penina ho azy ny tanako. Ifa manoratra. Any fahen'ny volana Jiona 1924 tamin'ny 12:05 minitra sy 9 sekondra dia niresaka tao anatin'ny birao any Andriamatoa Lesiny mpitantsorany ary nefara tamin'ny fifamaliana ny resaka tao ka nentin'ny fonona hafana sady Saint-Audrey Ramsey ka nitrobarany tamina zava-maranitra izay hitany teo amin'ny latabatra ilay mpitantsoratra ity farany. Rehefa vita izay dia nitsambikina avy teo amin'ny varavarankely izy ary maty tsy tratrany haingo. Ny koropakaviko ny mpiasa nijesina matatra an'izay fototry ny loza nefa tsy nahita sy nahalala ny inona. Zay ohatran'izay le heriko ka ahoana. Anjaran'ny lahy sisa manao izay hatateraka ny film io. Fa inona nefa ny antony? Inona mivoalaza ny fehezanteny farany tamin'ny voasoratra lahy teo. Eny elany tokony alalan'ny marina fa mbola tsy androany fa miandry kely aloha. Ary tanterao amin'izay ty izy
fa ny fomba hoana ny anatanterahako an'io zany. Zandrya angadiny lala efa minamarihana kely tany ampentoan'ny boky fa zany hoe efa eto ny fanatrehako dia tsy ilaina ny labozio fa ny famakina sy famerenana io tantara io intelo zany sisa daola. Eo are Andre moa ny zavatra fantatrelahy dia tsy tokony hisy ahalala mihitsy. Fetsika lamboary fa mahamahana be sala amin'ny avina no ratsy reny. Aizy olo ty e, ao tsara venareo zany e? Ao tsara ka, fa lasa fotsiny saiko hoe inona loatra ary nahatonga an'izao zavatra zao. Ny soratanany lako. Zay fa lasa letsy amin'ny manaraka andray. Mba miaino ahy ihany vela io e. Fa ahoana hoe lahy? Azafady letsy fa tena variana. Oksoka mandeha ny aloha any amin'ny dokotera Vadsalama. Zay fa iala. Ok letsy e. Oui. Allô? Izy indrindra tompoko. Fa misy inona nga azafady e? Eny ary e. Fa ho avy any zao. Miankina amin'ny embouteillage ihany fa za io manko vao hiala ty Nanisana. D'accord ary. Voray zay fa misaotra anao. Fa ho avy fa inona ndraiky ho azy zany natao mibavy zany. Ny haiko ty efa reraka nefa dia mbola ho any anosiko zany amin'ity lalana feno fitohanana. Tena kamo mihitsy aka. Ny bisiko zao mbola hanahirana ny akanazy. Aza mandeha any letsy tsy hainy langa fa ela afaka manova sy manoratra ny zavatra mitraka eto Madagasikara. Za zadalaina mihitsy aloha. Tsy mbola amin'izany fanoratsoratana izany mihitsy zao ny saiko. Aza manao izay matapaka tsy naiko letsy. Tsy haiko hoe mahazo teny malagasy ve lasa tsy manana fahefana nova izay zatra mitranga ano ahy ela. Fa zany ka Andriamanitra aminao e. Ary mba hainao rangaha fa aza manarakaraka. Ny embouteillage zao mbola olana ho ahy. Miampy an'izany zavatra nataon'ny anabaviko zany dia enao koa tia vao mainka mahamelitika. Alefa azo lavitra ny sampahanakaro kely ny sainy lalo e. Avoay ny boky mainty dia soratsy izay zavatra ireny lahy fa ity hanatanteraka azy. Mba ianao fa sao dia takatakaika eo anampitrotraka nefa nataoko indray zany no tadiavinao. Erika ao tsara vela. Tsy rehefa mandinika an'la daholo angely teny olona e. Fa za maninona e? Miteny irery lako. Maninona? Sady manoatra no nireny famaly ireny. Niveriko fa amin'ny telefona anie dia saika tsy nanantona nefa rehefa tena andinihako dia tsy velively dia zao za manantona alina zao. Efa amiteny afa maiza foana mitondro fa ity mason'olona angela e. Andao akatakotakina dia avoay le boky mainty fa ataontsika ohatra ny tsy misy zany resakekolazy laniny anabafin'ny lahy zany. Zay Aizy ao tsara ve? Tena tsy namaly izy fa lasa fotsiny marina. Maninona riny e? Zao avokako ty dia ho soratako izay tiako. Fa tandreny fotsiny so misy tsy tanteraka fa avy hatrany ty boky ty dia tonga dia roa vitiko sodorako raha sahala moa kaninona. Ary elefa sorataraiky be. dia manova foana agegena dia toy izy foana ny finanana ekolazy dia ho hitanao eo mivokany. Impiry azy no totototo tany ampianarana ireo no niditranao. Everinao fa mpamonjy mpanafaka anao mantsy no izaha foana ny asa aloha amin'ny ataonao. Elahy kosa izany dia mahita tenenina foana. Fa tena iny ny alohan'ny farany dia tianao tsony ahy e. Alohan'ny farany ahoana e? Mahamerina indray mandeha nefa tonga dia avelako any ianao na ny ray amin'ny dada farana ny farana asaiko makany. Fa taiza izany aloha no nahita vola e.
Sady tonga dia navita nandony kolasiko mandritra ny taom-pianarana mihitsy a. Ireka, mba ome kely ihany aloha mba hividianako akanjo sy kiraroko a. Tsy misy idiranao no nahitako any vola e. Fa mianatra fotsiny ny anjaranao dia vita. Ny hoe akanjo sy kiraro indray gony sy briky daholo angary eo anatin'ny fitoerana akanjonao ireny. Efa olona be daholo kosa an'ireo a. En plus tsy misy akalaso tokony alotsony ange dia mba kepoka hividianana izay. Meo tsy izy fampahaveriny azony lalaina nefa izany a. Sady tsy aleony elany manome vola hividianana izany toy izay any amin'ny bandy hafa izay mety hakatakalo ny vatany any izy no aka. Mangina rangay ianao. Za tsy ame. Izany ao vavalahy. Hitantsika ao ny zavatra vitako fa mandrasa tsy ho ela. Zay ny elahy zay. Des. Fa maninona koa anefa ianao raha tsy miseho amiko rehefa miresaka aman'olona e. Ka hividiano izay tiany zandralahy. Lasa ilahy tambatambazo iny. Any amin'ny bandy mety hanararoatra amin'ny vatany ange ho iny nitady an'izany vao tsy hividianany lahy io e. Rangaty efa aiza nefa izay vola e. Ohatray. Toko ny vola nalaiko tany aminao efa nandoavako ny ekolazina. Mangata amiko dia omeko e. Mahatsapa an'izany ianao dia maninona raha tonga dia omena fa tsy mbola manatsafy eo. Manao valet tsy fangatahana. Fa voasoratra hoe izay mangataka dia mahazo. Ela ve tsy mangataka akory dia omeko a? Tadidio fa fitondram-panjakana aza mbola manao fangatahana any amin'ny efe misy banky mondial vao mahazo famatsim-bola. Na dia efa haindreo aza hoe mila vola. Ka ome vola re a. Tsisy litia. Tsisy. Iko tena tsy misy ilavana azy. Ary aza laina fanahy rehefa tsy ame vola ianao fa mamelitika fotsiny. Zary ny tena me a. Fa ny fomba fangatahana mihitsy tsy mety mampivoaka an'le vola. Hoy aho teo hoe manao fangatahana any amin'ny FMI ny mpitondra vao mahazo vola. Dia mandefa taratasy fangatahana izy. Dia izany hoe mbola mila manao taratasy fangatahana koa zany. Aza mila voatsiary razoko fa mandreraka. Zavatra efa hainy langy ny tiako ataony lahy. Miezaka mampatsiahy fotsiny ah. Raiso ny boky aloha ah. Dia misy zavatra saiko soratany lahy amin'izao fotoana izao. Dia omeko vola tao atakam-bavy lahy orin'izay na tsy akataka aza. Dia iza indray izany novonoina? Tsy voatera monka. Tsy voatera nalaina fa manafay koa dia mety. Misy olona mila fahaizana amin'izao oro izao fa mampitondra fahaizana amin'ny madinika loatra. Izany ve? Iza andro lisif? Aleva ny boky dia mangala pejy madio elahy fa aserako an'la hoe izy izany olona izany. Record FM nanolotra anao teo. Mystère n'ilay boky mainty ny aizina. Nosoratany Asi Mikasikaran-drian'ny aina. Olorava Arliva, Nofy, Lairakotarsoa, Somaminirina no nanome aina ny tantara. Nadia feo sy Nana Totosa miaro Fy. Hitohy rampitso